araka ny vaovao miparitaka ao anatin'ny tambanjota antserasera ro sady efa nozaraintsika tato anatin'ity chaîne ity moa dia nilaza andramatoa solom-bavambahoaka Fidèle Razarapiera fa manahiny amin'ny fanapozonana ara-tsakafo izy ny nahafaty antompoko lafaniry mifanohitra amin'izay anefa ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny filoham-pirenena teo aloha andramatoa Marc Ravalomanana nilaza moa ny filoham-pirenena teo alohany hoe aza mitsaratsara isika ary tsy afaka hiteny hoe fanapozonana ara-tsakafo no nahafaty azy fa an'Andriamanitra ny iaina hoy izy isika rehetra dia mpandalo avokoa fa tsy maintsy mody rehefa tonga ny fotoana ampahendrenina sy ampanetrehan-tena moa ny hafatra izay nataon'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana raha nitafa teo anatrehan'ny mpanao gazety ndeha moa arantsika kely ny hevitra izay nambarany sy ny teny izay nolazainy fa n'Andriamanitra ny aina zay aloha teny olona manana filono tsika olona matoky an'Andriamanitra fa na izaho zao na ianareo zao tsisy malala zay andro mpivahiny tsika rehetra ary Andriamanitra mahafantatra ny tondrany atsika kristianina tsika ny akamaroantsika na manana filono hafa raha tsy manina koa fa tsy atsika io fa ny nahafaty azy samby gaga daholo ny sasany atsika tokony tsy tsara alohan'izany satria tsy mitombona ny zavatra resatsika na mitombona raha mety tsy ampino ny sasany zay ihany ny fantany avaliko zay fa dia lasa nodomandry izy iny miresaka indrindra mikasika ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana moa isika dia nilaza zavatra be deaibe moa ity filoham-pirenena teo aloha ity manolonany ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny betsaka ny sosikevitra sy ny fomba fiheviny izay nambarany rehefa nilaza teo anatrehan'ny mpanao gazety ny tenany anisan'ny nolazainy ity andriamatoa filoham-pirenena teo aloha ity moa ny hoe tsy araky ny constitution intsony ny fitantanana hoe Ravalomanana Marc nilaza ny filoham-pirenena teo aloha Ravalomanana Marc fa mila naiky ny mpitondra amin'izao fotoana izao fa tsy ao anatin'ny fitondrana ara-dalàna araky ny voasoratry ny lalam-panorenana intsony i Madagasikara nambarany moa io teny io nandritran'ny fionany tamin'ny sadaiky manjavozavo ny fitantanana hoy izy ka tsy hay intsony na intérim na tetezameta no hitondrana ny firenena ankehitriny nambarany ihany koa fa ilaina ny famaritana mazava ny lalàna hizora ny firenena indrindra ny tetiandro mankany amin'ny fifidianana mba hiverena ny fitondrana ara-dalàna sy hanajana ny lalam-panorenana ireo anisan'ny nambarany ity filoham-pirenena teo aloha ity teo anatrehan'ny mpanao gazety ndeha moa arantsika kely ny mikasika an'izay sy ny antsipriany mikasika an'izay fitantanana firenena moa ve tsika ao anatin'ny intérim sa ao anatin'ny transition dia tsika amin'izao fotoana zao izy zay koa tena nanamafy azy hoe tsy ao anatin'ny constitution ntsony tsika satria raha ohatra tsika ao anatin'ny constitution malagasy dia tsisy an'izany intérim sy an'izany fa ao anatina transition tokony misy aloha ny dialogue malagasy samy malagasy tokony vory ny malagasy zany zay tarihan'ny FFKM sy miaraka aminy ao fa le problème politique an'izay zany zao tokony hifatohana ny zava-dehibe ny onana tamin'ny sadeka dia rahantsika malala tsara fa sadeka no misahana ny Madagasikara eo amin'ny lafitry ny fandaminana ny raharam-pirenena raha misy conflit raha misy zavatra tsy hifankazahoana dia isorana lehibe dia lehibe ny fahatongavan'ireo ary izy ireo avy amin'ny firenena maro amin'ny mampony sadeka dia madame Mandaza zany zao izy ancien président ary izy no misahana ny fandaminana ty maika dia maika dia manontany fanontaniana be da be izy efa niaraka tamiko izy taloha tamin'ny izy ministre de l'étranger izy présidente fa ka izy zay faly be zay zany niona ny zavatra tsy maintsy ho tanterana dia manaraka amin'ny protocole ny sadeka amin'ny fandaminana ny raharam-pirenena anatina crise nanana crise koa zareo taloha fa dia efa avy eo naminy satria izay nisy ny sadeka tsika mambora zato isan-tato ny sadeka mifanampy raha misy crise ny firenena kiray dia mifanampy mifanorohevitra dia le protocole zareo zay zay ny sadeka zay no oetintsika andamina Madagasikara iainona daholo zany ireo parti politique dia toa zay no fanazava teo hoe ino ty parti politique tsy nentinao sinisy ihany tamin'ny ianareo amizay fa tsy zay io zay hoe niala tao anatin'ilay izy zay satria farany alohany anaovana sini nisy olona be da be centre tonga nanao sini zay zao fantany ary atao anaty dossier dia nazavaina aminy izy hoe zao ny antony ilanay fa tsy lasa be loatra le izy zay le izy manaraka eo amin'ilay hoe anjarantsika eto Madagasikara koa milaza amin'ny tsara ny zava-misy satria misy disadisa misy tsy mazava zava ny teny tamin'ny sabotsy dia nilaza hoe mbola manjavozavo be ny ihany ny
fizotra n'ilay fitantanana ny firenena move antsika ao anatin'ny intérim sa ao anatin'ny transition. Ny antony mahatonga mametraka an'iny fanontaniana iny a tsy fantatry ny olona rehetra, tsy fantatry malagasy, tsy fantatry nareo. Raha aminazy izy intérim efa tapitra le 60 jours zay tokony isy azy azy a dia miditra anatin'ny transition tsika dia mbola mametraka zay fanontaniana zay aminy tsisy hoe hovalinay ianao a rehefa tafaverina zay satria tokony mbola iresaka izy, mbola iresaka amin'ireo mpitondra izy hoe raha ohatra ka intérim zany io vetivety 60 jours no mena zany dia tsika amin'izao fotoana zao izy zay koa tena nanamafy azy hoe tsy ao anatin'ny constitution ntsony tsika satria raha ohatra tsika ao anatin'ny constitution malagasy a dia tsisy an'izany intérim sy an'izany fa ao anatina transition izay nazavainy teo fa aza mataritra andreo fa hanao araka zay azo atao zay a amoana ny drafta tokony hitondrana ty crise ty tokony misy aloha ny dialogue malagasy samy malagasy tokony vory ny malagasy zany a zay tarihan'ny FFKM sy miaraka aminy ao Nations Unies sy ny Union africaine miaraka amin'ny SADC rehefa vita ny dialogue tsika malagasy aloha zay tsy foan'zareo mihitsiny dia ao mahafantatra hoe zao lalaka izorana andrafetana n'le charte de transition na le feuille de route dia efa vita zay dia misy calendrier hitondratsika azy efa niezaka aloha zany ny fitondrana nanao zay andaminana ny jirama ny jiro sy ny rano fa le problème politique amizay zany zao tokony hifatohana. Ino moa ny hafatrafatra izay nambaran'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana fandeha ary isika hiresaka indray ny mikasika ny ministry ny fitsarana Ramatoa Fanirisoa Erinaivo mikasika ny raharaha mamy Ravatomanga andrasana ny fahatongavan'ny ministry ny fitsarana Anne Maurice. Raha ny vaovao navoaka ny gazety Mauriciana l'Express moa dia andrasana ny fahatongavan'ny ministry ny fitsarana malagasy Ramatoa Fanirisoa Erinaivo sy ny délégation miaraka amin'ny Anne Maurice ato anatin'ity herinandro avy ity momba ny raharaha mamy Ravatomanga. Mbola tsy namoaka fanambarana ofisialy momba izany kosa ny tompona ndraiky mpanjakana malagasy. Hisy ny fiarah-miasa sy ny fampizarana vaovao eo amin'ny firenena roa tonta raha toa ka efa manomana pirofo fanampiny indray ny FCC na ny Financial Crimes Commission ao anatin'ity raharaha famotsiam-bola ity izay hanenjehana Andriamatoa mamy Ravatomanga. Andrasana araka izany ny fanazavana entiny eo anivon'ny ministera ny fitsarana momba ity vaovao ity sy ny mety hotohiny raharaha. Amin'izao fotoana izao ny zava-misy any Tanambe Amparafara kosa dia dibondrany ny tanàna sy ny tanimbary any antoerana niakatra ny rano noho ny rotsakorambe tany antoerana izay niseho adiny ora vitsivitsy lasa izay. Ireto sary vitsivitsy hitantsika ireto moa dia sary tany Tanambe Amparafara niakatra ny rano noho ny rotsakorambe. Tompoko vavy sy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitana ihany hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka zay alatsaka yato misesisesy zay fa tsy halavany ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.